Faly miarahaba anao tonga sondry atao anatin'ny fandaharana ny Tanorano. Joana Razanakoto miaraka aminao. Androany tsika dia hiresaka mahakasika ny hoe manajana irenao sy ny reninao. Efa mety efa henonao, mety efa hoe fa tenitenenina foana fa rehefa le tena appliquena le izy dia somary sarotra satria rehefa tanorintsika dia lasa efa hoe za zao efa majeur, za zao efa ampitaona, za zao efa miasa ohatrany, za zao efa mahavita tena, indraindray koa mieritreritra an'izany. Nefa ny tsika tanora mila mahatsiaro foana hoe tsika nge tsy lehibe foana, nisy foana ny dada sy neny teo, nisy foana ny ray aman-dreny teo, tsy afaka tonga tetỳ ambony tany akory tsika raha tsy teo ny ray sy ny renitsika. Mba tokoa ny ten'Andriamanitra amin'ny tenan'izay dia misy dikan'izany izay. Izy ny ten'Andriamanitra hoe manajana irenao sy ny reninao, fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana. Matoa Andriamanitra amin'ny tenan'izany zany dia mahasoa antsika indray zany nitoy an'ilay hoe teny fikasana dia hoe mba ahita soa ianao amin'ny andin'ny fahatelo, Efesiana 5:1-5, mba ahita soa ianao sy ho maro andro ety ambonin'ny tany. Mahatonga antsika ahita soa somaro andro ety ambonin'ny tany zany ny fanajantsika ny ray aman-drenitsika. Izay matetika mahatonga ny hoe mahita fiainana tanorintsika misy ohatra hoe maty tanora, misy ohatra hoe lasa mitotongana fiainany, misy ohatra hoe lasa misy problème foana izy, lasa tsy mahita soa, tsy manana bonheur izy eo amin'ny fiainana ka satria ny zavatra asain'Andriamanitra ataontsika. Mila misy tombam-bidy nge ray aman-drenitsika, tsika nge ohatry ohatr'izao foana tsy tonga dia lehibe. Raha koa tiantsika ny zavatra rehetra nataon'ireo ray aman-drenitsika tamintsika dia tsy ho ary voavalintsika mihitsy, tsy ho voavalintsika ny rano sotrointsika foana ohatra ny jus efa sotroinao. Raha koa tianao hoe inona ny zavatra laniana tao anatin'izany, ny akanjo nitafitsika, tsika nge tsy marina hoe zanaka didin'ny ray aman-dreny izany, fa kosa mila hajaina kosa ny ray aman-dreny, tsy miforcena izy miteraka atsika, fa kosa mila hajaintsika izy, mila asiantsika vidiny izy hoe za tsy tetỳ ambonin'ny tany raha tsy ianao, za tsy lehibe foana raha tsy ianao, za tsy tonga tamin'izao toerana izao raha tsy ianao nampiasain'Andriamanitra teo. Mety hoe indraindray tsy mifanaraka, indraindray tsy mifampi-comprendre, indraindray tsy azontsika mihitsy hoe inona koa raha ny tiany dada sy neny tenenina aminana, hoe inona ny tena tiany hatongavana. Indraindray koa ne zareo mety tsy mahazo antsika, fa ny anjarantsika dia manaja ny ray aman-drenitsika, manaja anazy tsika amin'ny fomba fiteny. Indraindray tsika lasa mikitakita, ianarana mihitsy io, mianarana mihitsy mila mamindry fo fa dada sy mamako nge reto hoe dia mila hajaiko tsara hovaiko ny fomba fiteniko, ny amin'ny fomba fihetsika, ny amin'ny zavatra aseho, ny amin'ny fanehoam-pitiavana. Tadidio fa ianao naneho fitiavana voalohany, raha ohatra izy taty aoriana ka lasa tsy dia hitanao hoe naneho fitiavana intsony, fa tamin'ny ianao tamin'ny mbola kely, tamin'ny ianao mbola nitrotrona sy mbola tsy nahafantatra inona izy naneho fitiavana voalohany antsika ny ray sy ny renitsika, dia tsy mahazo ataontsika antsinitsininy izany. Mila mahataditsika tanora, izy ny teny ty zanako ty tiako, ny teny hoe je t'aime kely izy ny caressé antsika tamintsika tamin'ny mbola kely, tsy mbola nahafantatra, tsy mbola nahatsapa sy nahataditsika, fa kosa nataony izany. Dia anjarantsika indray zao mba manome, mba maneho fitiavana, mba mampiseho hoe tiako ianao, miteny hoe tiako ianao, mba miaraka mifalifaly, dia amin'izay misy fifaliana ao anatin'ny ankohonana, amin'izay tsika te hody, dia tsika koa amin'izay mba te hijanona ao tokantrano, rehefa misy fifankatiavana sy fifanajana ao. Dia izay ny fandaharantsika androany, hajaony ray sy ny reninao, fa izay ny didy voalohany misy teny fikasana, mba ahita soa ianao sy ho lava andro ety ambonin'ny tany. Mankasitraka anao nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany, dia maniry anao feno fifaliana sy fifankatiavana ao amin'ny ankohonanao. Tahiny Jesosy. Consoler
Ny alahady 2 amby 20 jona eo amin'ny 5 Mahamasina manomboka amin'ny 2 ny fotoana